Daniela, toko 15. Nanao fanasam-be ho an'ny olona manan-kajany miisa 10 i Belsatsara mpanjaka, ka nisotro divay teo anatrehany. Rehefa avy niboboka divay i Belsatsara dia nampaka ireo tsatokaty volamena sy volafotsy izay nalain'ny Nebokadnetsara rainy tao an-telopolon'i Jerosalema. Tia nisotra amin'ireny manko ny tenany sy ny olo-manan-kajany ary ireo vadiny mba amin'ny vady tsindranony. Dia nentina ireo tsatokaty volamena izay nalaina tao an-telopolon'i Jerosalema, izany hoe tao an-tranon'Andriamanitra. Ka ireo fitaovana ireo no nisotroan'ny mpanjaka sy ny olona rehetra nasainy. Rehefa avy niboboka divay izy rehetra dia nankalaza ireo andriamaniny volamena sy volafotsy, alimy sy vy ary hazo sy vato. Tamin'izay fotoana izay dia nisy ratsan-tanan'olona niseho teo akaikin'ny fitoeran-jiro, ka nanoratra teo amin'ny lalotra sokay tamin'ny rindrin'ny lapan'ny mpanjaka. Raha nahita ny ratsan-tanana nanoratra ny mpanjaka dia nivaloarika ny tarehiny, nampitebiteby azy ny eritreriny, nivahavaha ny famavan'ny vahihany ary nifampikitrana ny lohaliny. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy mba hampanalaina ny mpisikidy sy ny mpanandro ary ny omby asy. Dia nitenenan'ny mpanjaka ireo olon-kendrin'ny Babilona ka nataony hoe: na iza mahavaky io soratra io sady milaza ny heviny amiko dia ampiakanjona jaky sady asiana rojo volamena ny vozony, ary ho isan'ny telo lahy mpiara-mitantana eto amin'ny fanjakana izy. Dia niditra avokoa ireo olon-kendrin'ny mpanjaka, nefa tsy nisy nahavaky ny soratra na nampahafantatra ny heviny tamin'ny mpanjaka. Nitebiteby mafy i Belsatsara mpanjaka sady vao maika nivaloarika ny tarehiny, ary very hevitra koa ireo olo-manan-kajany. Nahare niantsoantso ny mpanjaka sy ireo olo-manan-kajany ny renin'ny mpanjaka, ka niditra tao amin'ny efitrano fanasana ary niteny hoe: "Olona velona anie ianao ry mpanjaka, aoka tsy ampitebiteby ianao ny eritreritrao, ary aoka tsy hivaloarika ny tarehinao. Fa ato amin'ny fanjakanao misy lehilahy iray entaniny fanahin'ireo andriamanitra masina, ary tamin'ny andro nindrainao dia hita fa nisy fahazavan-tsaina sy fahalalana ary fahendrena toy ny fahendren'ireo andriamanitra tao aminy. Izany no nanendren'ny Nebokadnetsara mpanjaka rainao azy ho lehiben'ny mpanao majika, amatsikiny sy ny mpanandro ary ny omby asy." Fa fanahy tena fantatra no hita tao amin'ny Daniela, izay nantsoin'ny mpanjaka hoe Beltesatsara. Nanana fahalalana sy faheran-tantsaina izy, ka afa manazava ny hevitry ny nofy, sady mahatakatra ny teny sarim-pantarina ary mamaha ny olana. Ko ankehitriny aoka ampanatsoana i Daniela fa izy no anazava ny hevitry ny soratra. Tamin'izay dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka i Daniela, ka nitenenany hoe: "Ianao ve no Daniela, isan'ny Jiosy-babo izay nentin'ny mpanjaka raiko avy any Joda? Efa reoko ny mombanao fa entaniny fanahin'ireo andriamanitra ianao, ary hita ao aminao ny fahazavan-tsaina sy ny fahalalana ary ny fahendrena tena fatratra. Ary vao teo no nentina teto anatrehako ny olon-kendry sy ny mpisikidy mba hamaky io soratra io sy hampahafantatra ahy ny heviny, nefa tsy nahalaza izany ireo. Nandreny mombanao aho fa ianao no mahalaza hevin-javatra sy mamaha olana. Ankehitriny raha mahay mamaky io soratra io sy
mampafantatray ny heviny ianao dia ampiakanjona jaky sady asiana volamena ny vozonao ary ho isan'ny telo lahy mpiara-mitantana eto amin'ny fanjakana ianao. Dia namaly i Daniela ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: "Ry mpanjaka, aoka ho anao ihany ny fanomezanao ary omeo ny hafa ny valim-pitianao, fa ny soratra dia ho vakiako aminao ihany ary ampahafantariko anao koa ny heviny. Ry mpanjaka, Andriamanitra avo indrindra no efa nahatonga ny Nebokadnetsara rainao ho mpanjaka lehibe eny amboninahitra sy laza. Ary noho ny fahalehibiazana izay nomen'Andriamanitra azy io, dia natahotra sy nangovotra avokoa teo anatrehany ny foko sy firenena ary ny olona samihafa fiteny rehetra. Fa nahafaty izay tiany ho faty izy ary namelona izay tiany ho velona. Nanandratra izay tiany hasandratra izy ary nampietry izay tiany hahetry. Kanjo noho ny niavinavina ny fony ary feno fireharehana ny fanahiny, dia nahongana teo amin'ny seza fiandrianana izy ary nesorina taminy ny voninahiny. Noroahina hiala teo amin'ny olombelona izy, nanampironana tahaka ny an'ny biby, niara-nonina tamin'ny borikidia ary nihinana ahitra toy ny omby, sady kotsa ny ando ny tenany, ambara-piaikiny fa Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olombelona ary manendry izay tiany hanjaka aminy. Ary ianao, Belsasara zanany lahy, dia tsy mba nampietry ny fonao na dia efa fantatrao aza izany rehetra izany. Fa niantso ny tompon'ny lanitra ianao raha nampaka ny tsatokaty voababo tao an-tempolony ho eo anatrehanao, ka ny tenanao sy ny olo-manakajanao ary ireo vadinao mba amin'ny vady itsidranninao no nisotro divay taminy. Nankalazainao ireo andriamanitra volafotsy sy volamena, alimo sy vy ary vata-makajo, izay tsy mahita na mandre na mahalala akory. Fa ilay Andriamanitra izay mihazona ny ainao sy mihay ny lalanao rehetra kosa tsy mba nomenao voninahitra. Noho izany dia Andriamanitra no niaviany ratsan-tanana izay nanoratra io soratra io. Ary izao no teny voasoratra: Mene, Mene, Takela sy Parsina. Izao no hevitry ny teny: Mene, voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka taperiny amin'izao. Tekela, voalanja tamin'izana ianao ka hita fa maivy an-danja. Peresa, voazara ny fanjakanao ka omena ny Medianina sy ny Persianina. Niaraka tamin'izay dia nanome baiko i Belsasara mba ampiakanjona jaky i Daniela sady asiana rojo volamena ny vozony, ary nasainy nambara ampahabe maso koa fa i Daniela dia isan'ny telo lahy mpiara-mitantana eo amin'ny fanjakana. Tamin'io alin'io ihany dia novonoina ho faty i Belsasara, mpanjakan'ny Babilona.